Entina anapina kosa ireo mpianakaviana mivondrona ao anatin'ny fikambanana Tobo Mitsinjo eny Afenorivo eny dia tonga nanolotra fanampiana ho azy ireo ny orinasa mpifandraisan-davitra RTL Madagasikara fanohanana arabola entina hanombohana tetikasa-pamokarana no natolotra tao anatin'izany. Niatonga ireo vehivavy ireny mpianakaviana misy 90 miampy ireo zanany 20 omaly eo tena tanteraka sy tsy ankindoha amin'ny afaintsony ny tanjony orinasa RTL Madagasikara amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny tetikasa fampandrosoana izay tanterahany. Mivondrona ao anatin'ny fikambanana Tobo Mitsinjo eny Afenorivo izy ireo izay notolorana lelavola entina manomboka izany tetikasa izany. Tamin'ity maraina ity dia tonga teny an-toerana ny délégation notarian'ny État général ny RTL Madagasikara Andriamato Maïksent Begangba akanjery fotony zavatra iainan'ireto vehivavy ireny mpianakaviana ireto. Ireto zany RTL natanteraka tetikasa miaraka amin'ireo vehivavy ireo hanome zanak'isoa sy zanak'akoho ahafahan'ireo vehivavy ireo zany manana activité sy mahazo an'ilay autonomie financière. Zava-dehibe ho an'ny RTL zay satria ahafahan'ny RTL sy ny fiarah-miasa miaina an'ilay soatoavina atao hoe fifanampiana. Ankoatra izay moa dia isy ihany koa ny fanaraha-masony lafiny ara-pahasalamana eny amin'ny Tobo Mitsinjo eny Afenorivo. Andalo eny matetika ary ireo dokotera sy fikambanana tsy miankana isan-karazany ka hanao fizahana mamem-poana ho an'ireo reny mpianakaviana sy ny zanany. Ny tanjonanay zany ao anatin'ilay Tobo Mitsinjo zany dia mba niananana ireny mpianakaviana fari-piainana tsara zany mba ahafahanay mikarakara an'ireo zaza kely izay eo am-pelatanana ireo. Ankoatra ny fanampiana arabola omena azy ireo moa noho ny fiarah-miasan'ny orinasa RTL Madagasikara amin'ny orinasa FNQ dia isy ihany koa ny fanomezana fitaovana toy ny zezika, eo ihany koa ny fahazoan'izy ireo ny fiantohana antoka izay ny orinasa RTL Madagasikara ihany moa no tompony andraikitra aminy. Dia izay fanadidiny izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ary no ametrahana indray ny velomandram-pitafa ho amin'ny manaraka zadino ny manaraka ny fandaharana Zoma TV satria dia Zoma ny andro anasana vahiny sy andraisana loha hevitra iray ihany koa misy ny ansoatarbia ahafahantsika mpijery any tokantrano any mandray anjara ao anatin'izany fandaharana izany. Ny tena kosa dia mametraka ny velomandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.